tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Valy miarambantsika mpiray-dinidinika manaraka ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaizity indray eto amin'ny radio teny fiainana. Roa hevi-dehibe sady mahafonja ry havana no nomena hodiny itsika sy ho velabelarintsika tamin'ity herinandro ity ka handraisantsika fampianarana dia ny hoe fantaro Andriamanitra ao. Fantaro Andriamanitra ao. Ny fantaniana mipetraka amin'izany dia ny hoe fantatrao ve Andriamanitra zay inonao sy vavahanao? Ary rehefa izany dia aoka ho fantatrao izy ary fantatrao tsara. Ary raha fantatrao izy dia manao ahoana ary ny mety ho toerany, ny lanjany, ny asany eo amin'ny fiainanao ka azonao mijoro vavolombelona ny amin'ny fiainanao ao amin'Andriamanitra na ny marina kokoa ny momba ny fiaranao miaina amin'Andriamanitra sy miara-miasa amin'Andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly apôstôly manao hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Korintianina 1:7-5. Raha momba ny atao hoe olon'ny finoana sady mpanompon'Andriamanitra toan'ny Paoly apôstôly no resahintsika dia fantatra teo amin'ny tantaram-piainany sy ny lalana nizorany taorian'izy tafoana tamin'i Jesosy sy ny nanavaozany azy. Fantatra ny nananany an' Jesosy Kristy ho tompo sady tompony tokoa ka nampisongadina ireo teny fanambarana izay nahafantarana azy. Tsara raha sitrakareo tondrotsika vetivety ny santinony amin'ireny teny malaza ireny. Hoy Paoly apôstôly amin'ny anaran'ny Tompo, raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatohitra antsika. Romanina 9:1-2. Iza no hiampanga ny olom-bo afidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Romanina 9:7 zany. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy. Koretiana 1:5-10. Vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko. Galatiana 2:2-20. Fa Kristy no antony hahavelomako, ary ny fahafatesana no ahazoko tombony. Filipiana 1:20. Ary ntonontsika farany eto, mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipiana 4:17. Ary dia ao koa ireo teny hafa izay azontsika mbola trandrahana izany. Ny olona manao teny vavolombelona toy ireny ry havana dia olona resy lahatra, mahafantatra izay inony sy vavahany ary tompoiny, ary tsy mahagaga raha afaka niteny izy tamin'ny fotoana faraparany nahavelomany nanao hoe efa niady tsara aho, natanteraka ny fiazakazahana aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho any sady boninahitry ny fahamarinana izay homen'ny Tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra ity
ny fisehoany koa faharoa toko faefatra andeny fahafito sy fahavalo izany. Ny antony ilantsika zany ohatra vavolombelona izany dia ny mba hahataforona tsara koa ny finoantsika ary mba haretany indrindra fa izay maharitra hatramin'ny farany hoy Jesosy no ho vonjena araky ny Mateo toko faefatra amby roapolo andiny fahatelo ambin'ny folo. Zany hoe ny hananantsika finoana miaina, ny batisan'ny famelan-keloka sy ny fanavaozana ary ny firaisana amin'Andriamanitra ka maharitra amin'izany. Koa ny fiorenana amin'ny finoana sy ny faharetana amin'ny finoana dia lazaina tsotra fa miankina amin'ny zavatra roa. Ny iray dia ny fahamarinan'Andriamanitra izay inona ary inontsika. Ny fantaniana valiana amin'izany dia ny hoe Andriamanitra marina ve no inontsika. Ary ny faharoa miaraka amin'izany dia ny fahafantarantsika an'Andriamanitra izay inontsika. Mamalo ny fantaniana manao hoe fantatsika marina ve Andriamanitra izay inontsika. Raha bangoiny zany dia ny hoe ny iray dia ny fahamarinan'Andriamanitra ary ny faharoa dia ny fahafantarana an'Andriamanitra. Ny hoe fahamarinana izay inontsika dia tsy inona fa ny azoantsika milaza fa Andriamanitra marina tokoa no ivavahantsika. Dia ilay ny teny hoe izaho no Jehova na izaho ny Tompo fa tsy misy hafa. Araka ny Isaia toko 5:7-5 izany. Dia Andriamanitra izay niteny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany nanao hoe izaho no lalana izy sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko 4:15 zany. Fa izy no Andriamanitra marina, no hamarinina tao amin'ny fanahy hoy ny soratra masina, hitan'ny anjely nambaran'ireo vavolombelona maro sy mbola ambara mandraka ankehitriny fa na dia maty azy izy ireny dia mbola miteny ihany hoy ny teny anao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko 2:4-2. Fa Andriamanitra sanatria tsy Andriamanitra nambamboarina na koa mpisandoka na mpifetsy mpamitaka toy ny ataon'ny devolo izay maka ny endriky ny anjely mazava araky ny Korintianina 2:2-4 kanjo hay ambodia mitoha mitady izay arapany araky ny Petera 1:5-5. Iarahana mahita loatra ankehitriny ny fahavoazana mahazo ireo tsy mahafantatra izay tena Andriamanitra ka miazakazaka amin'izay manaitaitra sy mahazo toka ivelany mitady fahitana sy famantarana samihafa sy ny sisa. Fa anton-javatra izay fanampitandreman'ny Tompo antsika izany araky ny filazan'ny tsara Mateo toko 4:20 ny 7:20 sy 4:20. Rehefa izany dia ahoany ary hoy isika ho afantarana an'Andriamanitra marina. Mazava ny valiny dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay nampanoratiny dia ny soratra masina na ny Baiboly masina. Dia misy ohatran'Andriamanitra isika fa amin'ny andro ankehitriny dia azon'ny olona rehetra atao tsy hakanavaka, indrindra ny mpino ny manana Baiboly sy ny mamaky azy ary dia amporisiana mihitsy azy hanao izany izy na dia fantatra fa tena voarary izany teo aloha. Izany antony mahatonga izany dia ny fahatsapana fa tsy fampianaran'olombelona na ritsa-kevitra sy fitsipika samihafa no mahatonga ny olona hino an'Andriamanitra marina sy handray ny famonjeny. Fa ny fiaonana mivantana amin'ilay tompony finoana sy mpanefa azy araky ny Hebreo 12:2 dia Kristy Jesosy zanak'Andriamanitra lahy itokana araka izay nambaran'ny soratra masina azy sy toren'ireo mpanompony azy. Faharoa manaraka izany, lazaintsika koa fa ny fiorenana amin'ny finoana sy ny faharetana amin'ny finoana dia miankina indrindra koa amin'ny fahafantarantsika manokana an'Andriamanitra izay inoantsika ka nanantsika fifandraisana sy firaisana velona ary tsy tapaka aminy. Io no lazaina hoe manana finoana velona. Izay tondron'ny ten'Andriamanitra amin'ny hoe
ny marina amin'ny finoana no velona. Teny eo amin'ny Abakoka 2:4 io raisin'ny Paoly aty amin'ny Romana 2:7. Izany dia ny olona izay nandray sy mihazona n'Andriamanitra marina ary manana faneraserana mivantana aminy sy manokana aminy. Izy ireny koa no lazain'ny soratra masina hoe mpivavaka tsara, dia araky ny nandrona any Simeona mpisorona izay namora an Jesosy zaza, araky ny voasoratra hoe arindro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandro ny fampiononana ny Israely ary ny fanahy masina dia tao aminy. Leko 2:25. Raha kapoka ny hoe manana finoana marina, dia azo fehezina amin'ny hoe manana finoana mari-pototra ara-tsoratra masina, dia finoana miorina amin'ny fanambarana avy amin'Andriamanitra araky ny tsindrimandry avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izany, raha azo minany Timotheo 2:7-9. Dia finoana miorina amin'izay lazain'ny soratra masina ny momba an'Andriamanitra ary miaraka amin'izay dia mivelona sy manao arak'izay lazainy sy bakon'ny tenin'Andriamanitra. Izay ry havana raharavotsika ny votoatin'ny ezantsika ny velarina teto nandritra ireo andro vitsivitsy hatramin'ny alatsinainy no mangaty. Fa ny fantaniana mitsiry ary mitsiry avy hatrany ao an-tsaina dia ny hoe raha isika taranaka ankehitriny mahafantatra n'Andriamanitra izay inontsika ary manorona amin'ny finoantsika amin'izany, dia hanao ahoana kosa ny amin'ny taranaka ho avy izay andimby antsika. Izany no antony mbola hitarenantsika hibanjina ny loha hevitra manokana izay mamarana ity herinandro ity amin'ity andro asabotsy 2 Oktobra ity, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nihataky ny ray aman-dreny ho an'ny zanany. Nihataky ny ray aman-dreny ho an'ny zanany. Tsy inona no lazaina amin'izany fa ny faniriany ray aman-dreny mba hananany zanany fahalalana an'Andriamanitra ka mba hinony azy koa. Dia araka ny tenin'ny Paoly apôstôly ho an'ny Kolosiana manao hoe mangataka ho anareo mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony ianareo. Kolosiana 1:7. Koa ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika eto dia ny hafantarantsika an'Andriamanitra Tompo, lazaina hoe Jehova izany, sy ny inoantsika an' Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao, araky ny voasoratra hoe izao no asan'Andriamanitra dia ny hinonareo izay ny rahiny. Izao no 2:7. Antoka ho amin'ny famonjena izany, sady antoka ho amin'ny fanambinan'Andriamanitra izay rehetra mandeha amin'ny finoana azy. Ho amin'izany dia omenantsika ireo vaky-teny. Ny voalohany dia ny epistily 3 soratan'i Jaona ka ny 1 ka hatramin'ny 7, satria toko iray ihany moa io epistily io. Teny izay maneho ny fitiavan'ny ray ny zanany, izay tsy mety ho tafandromandry raha tsy tonga amin'ny fahafenoana, ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny fankatoavana azy izy ireo. Dia araky ny tenin'i Josoa tamin'ny Israely fehizay manao hoe fidionareo anio izay ho toboinareo fa izaho sy ny ankonako kosa dia hahanompo an' Jehova izahay. Josoa 4:15. Fa izany no fahamarinana ho azy, araky ny tenin'ny Jaona apôstôly eto manao hoe tsy manana fifaliana, mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araky ny fahamarinana ny zanako. Ny 1:4 amin'ny Jaona 3 io zany. Ny vaky-teny faharoa, ny Kolosiana 1:1 ka hatramin'ny 7:20, dia fanambaran'ny Paoly ny fifaliany mahita ny finoan'ireo mpino Kolosiana zanany ara-panahy ary nanaovany tonom-bavaka ho azy ireo mba hirosoany hatrany amin'ny finoana masina indrindra sy hitombony amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ka andraisany ny fahasoavany izany ho voninahitr'Andriamanitra izay efa niantso sy ny fidy azy ho amin'ny voninahiny rahateo. Izany tokoa ny fandriana sady fifalian'ny ray aman-dreny izay tia ny zanany,
dia izy maniry ny tsara indrindra sy ny azo antoka indrindra ho azy, dia izy hanana an' Jesosy ho tompo sy mpamonjiny ary hajoro sy haharitra amin'ny finoana azy sy ny fanompoana azy. Fa inona tokoa moa no fifalian'ny ray aman-dreny raha toa ka tsy afaka mandray ny filazany tsara ny fiainana ny zanany? Ary inona ny voninahiny raha toa sanatria lasa mpanohitra ny tompo sy manao tsinitsinina ny asan'Andriamanitra ny taranany? Nahoana no tsinjovina ny taranaka? Amin'ny maha-olona dia fantatsika fa ireo no soloho dimbin'ny ala, hitondra sy hitandro ny voninahitry eo ray aman-dreny izay niteraka sy nanabe azy. Fa indrindra eo anaty ain'Andriamanitra dia adidy masina izay apetraky ny fiangonana amin'ny ray aman-dreny ny hitaiza sy hanabe ireo taranany amin'ny tenin'Andriamanitra, dia araka ny fanekena izay nataony teo amin'ny nanaovana batisany zaza, ka izarany azy hanana fifandraisana mivantana sy manokana amin'Andriamanitra sy fiarahana amin'i Jesosy Tompo dieny mbola zaza izy. Raha kapoka izany dia izy hahafantatra an'Andriamanitra izay inony sy hivavahany ka tezaina mba hiara-mamindra aminy sy hitombo amin'izany mandra-pahalebiazany. Izany dia ho fampiarana ny hafatry ny tenin'Andriamanitra manao hoe zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Oabolana toko 2 andininy 9. Andeha riavana fehezitsika zao fandrovona-kevitra mahafonja ary mitaky fampiarana mahasoa amintsika sy ny taranantsika izao. Inona marina moa ny fikendren'Andriamanitra? Tian'Andriamanitra ny olona rehetra, ary ny olona tsy hakanavaka, hahalala azy mba ho tanteraka araka ny voasoratra hoe amin'izany andro rano Jehova dia ho Andriamanitra ny isa-pianakavian'ny Israely aho, ary izy ho oloko. Jeremia 1:30 zany. Ary mba tsy hisy teny hoe mahalala an' Jehova, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra. Jeremia 1:30 dia Andriamanitra izay tafiditra ao amin'ny tsy amparatelo-piainan'ny mpianakavy zany, ary dia amin'ny alalan'izany koa tafiditra ao amin'ny andavanandro-piainan'ny olona tsirairay. Fa ny hevi-dehibe sady fototra indrindra dia ny hoe Andriamanitra ny taranaky ny mpanompony koa Andriamanitra izay ninony ny mpanompony. Ary dia efa nomaniny ho azo ireo, ho andreo taranaka ireo, ny teny fikasana izay ny fehezin'ny Tompo tamin'ny alalan'ny fanekena izay nataony manao hoe raha izaho dia izao ny fanekeko aminy hoy Jehova, ny fanahiko izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo ambavanao dia tsy hiala amin'ny vavanao, na amin'ny vavan'ny taranakao, na amin'ny vavan'ny taranaky ny taranakao, hatramin'izao ka ho mandrak'izay hoy Jehova. Isaia 7:2. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra raitsy to amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro.
fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.